araka ny hitanareo zao dia misy endrika miavoavao atao anatin'ny DFP kilazana aminareo fa mivelatra misokatra amin'ny lafikery rehetra ny DFP ary mandroso dia mandroso ny zavatra ataony. Ny zavatra rehetratsika eto androany dia fatoka kokoa amin'ny zava-misy misy eto amin'ny firenena taorina ny nandalovan'ireny vahiny ny fanimba nandalo teto reny. Nandalo teto moa ny président Turquie, nandalo teto ny solotena Mpaparay Masina, dia nandeha ny vahiny tany velany koa ny filoham-pirenena tafaverina eto moramora moa izany ka zavatra resany eto zany dia fahitana ny raharaham-pirenena sy ny zavatra tsy maintsy atao manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Ya tamin'ny farany nilaza tamin'ny vahoaka malagasy napitana amin'ireo tamin'ny mpanao gazety zany fa ny fahitana azy ity fanjakana tia te-hirosy tsy moramora ho any amin'le financement parallèle raha hita ny fanambarana fa hoe ho avy ny filoham-pirenena turka. Effectivement tonga teto ny firenena turka anisan'ny zavatra nahatalanjona ny olona rehetrarehetra tamin'ny fanambaran'ny président turka dia ny filazany fa tokony misy vahiny monina eto amintsika horoana fa soloana ny olona avy any amin'ny namana. Ny olona tsy mitovitovy hevitra aminy tokony horoana reo fa soloana ny olona avy any aminy. Zay zany zavatra fanamarena ray lehibe. Fanamarena ray faharoa, rehefa nangataka zay DFP ny implication communauté internationale amin'ny tokony fanatanterahana dinika ary tokony entorana irosona ny fiaraha-mitantana fa tsy possible intsony, tsy possible intsony raha ny fanjakana HVM samirery mitondra ty firenena ty dia tao hitatarara zany fanirina izany à travers ny fandalovan'le solotena Mpaparay Masina teto. Ary raha tany namonjy ny Union africaine koa ny président de république rehefa natao interview izy tamin'ny talata alina tamin'ny fotoanany vahinianany tany iny dia toa nilaza izy ary nilaza izy tamin'ny anao manjery mpanjakana mihitsy hoe tsy mamaika an'ireo manima vonona amin'ny fanovana rafitra tokony irosy amin'ny dialogue zany rehetrarehetra zany. Raha raisina point par point reo resakareo le fandalovan'ny président Erdogan teto iny dia miteraka ariary ho an'ny malagasy ho an'ireo vahiny zanatany monina eto amintsika, misy vazaha zanatany eto amintsika, misy karana zanatany eto amintsika, misy silamo zanatany maro eto, misy métis sinoa maro zanatany eto. Ay ve amin'izao fotoana zao rehefa misy filoham-pirenena vahiny hanome volam-potoana fanjakana dia afaka mitaky fialan'ireo olona teratany zanatany eto amintsika reto. Zay zany zavatra misy nahavarinany mpanarao vaovao politika tamin'ny farafaran'ny volana janvier iny. Miteraka savolotana zany eo aman'izan'ireo vahiny reo zanatany ka vahiny reo raha tsy resaka raha tsy nikarana zay efa nisy olona mipetraka teto des siècle ary mitondra fampandrosoana miara-miaina en harmonie amin'ny vahoaka malagasy rehefa misy filoha indiana zany mety tonga eto dia milaza hoe roi daholo regny karana eto amintsika. Mety misy filoha comorienne nandalo eto dia ilaza eo roi daholo ny comarana eto fa filoha comorienne vaovao. Raha ho tonga eto ny lehibe ny sinoa dia ilaza eo roi daholo reo sinoa reo. Zay zany zavatra mety iseho eto amintsika. Ny mahavarina tsisy miteny ny malagasy milaza fa intellectuel, milaza fa tia-tanimbaza. Nefa na mijery atsika tany États-Unis raha namoaka décret anti-immigration iny président américaine avy hatramy dia mijoro n'olom-pirenena enitsika ngamba ny juge fédéral ny any amin'ny olom-boafidy hafa any États-Unis. Ka zay zany fanamarena ray voalohana mampiteraka mampiahy azy ao fitondrana zao manoloana an'ireny zavatra reny. Ny anisan'ny zavatra nisongadina tamin'ny lalovan'ny solotena Mpaparay Masina teto no namerenany fa engagement ny fiangonana katolika no manentana ny kristianina tsara sitrapo rehetrarehetra iroso amin'ny raharaham-pirenena. Fa raha ny kristianina olo marina tsy miroso amin'ny raharaham-pirenena dia azagaga atsika raha ny jiola politika ny mpangalatra ny mpanao kolikoly manao ny raharaham-pirenena takan'izay misy amin'izao fotoana zao. Ary azagaga atsika keny ampandraisana communion no ampidirina ny posy ny communion satria reny ny
olona velatsika anao politika ataontsika fa tsika kristianina rarana tsy anao politika anisan'ny fanamaren'le sy ny tena mpamparay masina teto zany raha nilaza ny filoham-pirenena fa tokony iroso midinika atsika vonona famahana ny anovarafitra raha ilaina zany a dia velombolo izahay fa enfin le président se ressaisi dia niandry fahatongavany akory ny agagana tamin'ny lasinainy fa efa nivavaka ho ny président misy mahita fa niandry n'olona hatramin'izao miandry hoe aizary any mombamomba mifanatanterana an'le dialogue mandeha indray ny feona nomboko amaly fa hoe isy ireo manimao ny amin'ny sabotsy zany ve le respect parole donné misitona ny sainy vahoaka malagasy zany zahay misitona ny sainy vahoaka malagasy a fa inona moa mahatonga atsika vahoaka malagasy mbola miazo azy inona ny mbola nirasanareo vahoaka malagasy a amin'ity fitondrana ty raha tsy andray afa-tsy ohatra tsy avaolana ny délestage mihitsy fa tsika foana nifamono faty eto tsika samy malagasy tsy avaolana ny sécurité mihitsy tsy amaolana ny sécurité mihitsy fa tsy maintsy misy caution internationale vo afaka mirosy réforme jirama zany réforme zavatra fa matsimbola zany fa eto atsika dia lengalengany eto foana lengalengany eto foana atsika inona moa mbola nirasanao le mpitondra fanjakana zay mbola samy manao sacrilège eo anatin'Andriamanitra laza ndray communauté déclassena anatomposta dia inona mbola nirasanareo malagasy amin'izay olona manao an'izany inona le nirasanareo amin'ny olona ohatran'izany ka manatena izahay fa tokony roso midinika araka ny famparetana ny filoham-pirenena zay mieritretra fa izany ny zavatra irosona akory ny agagana fa hoerinandro foana na tonga va filoham-pirenena zao tsy miroso amin'izany izy ka eto zay sady manaitra atsika vahoaka malagasy olona lovony reto olona reto foana isika mba tongava ny fotoam-pifidianana fa nininona ataonareo dia kopisoroka tsy fakahitana eto ara zao fanomezantsiny ny olona foana ny ataon'ny fitondram-panjakana diso ny mpitatitra fa manombotra frais doso ny mpivaritra fa manantitra vidivary diso ny vahoaka fa miditra an-dalambe fa jiro tsy mandeha tsy manino ianao foana isika foana no diso eto mandrakizay doriamenina fa ry zareo a reo manana marina foana reo dia miasa foana rehefa tonga ny vahiny eo daholo izy rehetrarehetra dia eo vory eo daholo ny mpanao politika rehetrarehetra ka zay mahatonga any am'ty nationné d'alarme hoanareo fitondra fanjakana sao dia ifiteran'ny oloneto ianareo a noho ty hevitra tsy voalanjalanja rehetrarehetra ty mampatsiaro ny tantarany zanak'Israely tamin'ny androny andrefo tany Egypta tamin'ny andro fahagola raha tantara baiboly raha niran'Andriamanitra reo mpanompon'Andriamanitra anisan'izany ry Mosesy hanafaka ny vahoaka an'Israely dia akory ny atao rehefa tonga amin'ny resaka mpitondra fanjakana hoe alefaso ny olo kozizy Andriamanitra afao ny olo inona zavatra zay nanamahafonofony ny mpitondra fanjakana mandainga ny mpitondra fanjakana hanika tonga eto amintsika ny haintany tonga eto amintsika ny mosary zany zavatra misy am'izao fotoana zao ka misitona sainareo mpitondra fanjakana sao dia ho iarany fahatezeran'Andriamanitra eto anareo fefa zavatra grave ty zavatra am'izao firenena ty dia mbola lainga foana mbola lainga ihany no sesiketo dia ny médecine vahoaka nareo raha misy olona bijiro dao iaraka aminao hoe tsy maintsy atao midinika dia ny médecine anay nareo manao hoe atteinte à l'ordre public fa tsisy zavatra azo andrasana aminareo intsony miantso ny ray aman-dreny handao ianao dialogue tsy raha inareo zany fa iza ny andrasanareo iteny eto iza ny andrasanareo iteny aminareo dia rehefa midina an-dalambe ny olona dia lazaina ray fa hoe mpanonga-panjakana rehefa hidina an-dalambe ny olona dia lazaina fa hoe zao zavatra atao zao zavatra miseho ary ty eto mario fa raha ny teny ny filoham-pirenena fa hoe volony aroso eo dialogue tsy mamaiky an'ireo manima dia zao ny fiantsika ny seho teto fa misy andian'olona sahady misy andian'olona sahady milaza va teknisianina
misy olona sady milaza fa ray aman-dreny mikononkononany fa hikarakara dinika mba mahalala menatra raha olona mba mahalala menatra taizy ianareo tamin'ny fotoana ny joroany vahoaka malagasy ny sedrana vahoaka malagasy mba ijoro amin'ny marina ary zay foana mahafaty an'ity firenentsika ity amin'ny fotoana ilana ny fijoroana fasahina mijo hidenonseny zavatra tsy marina eto amintsika manginy ianareo reo rehefa iny fa manangasaka fa misy vahaolana fa hifanatona n'olona ianareo milaza tompony heninay misy mpona fivavahana vorovory any ambadika any miaraka amin'ny manam-pahaizany miaraka amin'ny mpanambola fa anao modelina convention anomanomana nareo manima raha vitany volanareo mpanambola problème mety Madagasikara tsy ohatran'izao zavatra misy antsika ety raha vitanareo mivolany amin'ny kononkononany io fa manan'olana zay tokony efa vitanareo hatramin'izay fa zay dia mbola mamerina ety foana tsy ireo maniman ambena zavatra atao eto fa mila mifanantona atsika miara-midinika atsika miara manao dialogue atsika manao table ronde atsika ho hita eo zay atao fa zay tsy manao an'izay dia mpamadika tany raza inteliniova zay gouvernement inona ny raha miova teto ny mahavarina dia to mangina sika rehetrarehetra manao complicité intellectuelle sika vahoaka malagasy sika manapaizana amin'ny fitoram-panjakana io mahavarina zavatra miseho ka zay tire sonnette d'alarme tsy maintsy isy fem-potoana monsieur le président de la république ny anekena ilazao ny hevitranao na iroso midinika tsika na tsy iroso midinika mba hafany manapa-kevitra inona no ataonay fa ray aman-dreny lehibe anao nampanantena fa iroso midinika atsika tatao ny hevitranao a iroso atsika sa tsy iroso mba fanigasy mandray vanapa-kevitra fa aza lengalengana eto n'olona aza mena fampanantenana bogaty avela mangasitsika ny tension dia iroso am'izany reo maniman zany anareo zay ety dia milaza anareo fa hoe DFP onatsona am'izany reo mbola very ko eto ny DFP tsy iroso am'izany reo maniman zany tsy hiditra am'izany gouvernementa zany raha tsy miroso amin'ny dialogue samy malagasy dia atao foana ny nareo ohatrany zavatra nataonareo hatramin'izay sao dia valida anareo fa tsy miteny io malagasy io sao dia valida anareo fa zao fampanampanantenanareo zany dia miteny aminareo vahoaka malagasy reo maniman zany ve mahaolana ny délestage tsika eto fa raha tsy misy fifanarana miaraka amin'ny mpamatsy vola raha misy fifanarana caution azony communauté internationale sahirana eto sika ahoana ny afarahantsika amin'ny fahavaratra ny mpitondra fanjakana ny bizina vary importé foana dia eto atsika mianakavo sahirana eto vary ane mety tsy dia sonitra aizany mba fidiram-bola antsika aizany zay mahatonga any amin'ny teny ry malagasy ry namana ny ara-mitolona hatramin'izay andao homantsika dinika mampiahy ihany dinika avalazain'ny président ity mampiahy ihany fa miantso ny hery rehetrarehetra na syndicaliste io na maramily io na civile io mpanao politique io indrindra fa n'olom-bofidy miantso anareo rehetrarehetra ataotsika ifanantona haingana anangana comité technique iprépare le dinika fa laniny mpitondra fanjakana andro eto isika laniny mpitondra fanjakana andro eto isika ary apediviny an-trano eto